Dia faly miarabanareo rehetrarehetra ny tokantrano andrainy amin'ity androany ity amin'izao fandaharana step by step izao izay karakarain'ny Supremacy and Perfect miaraka amin'ny RTV ACFF dia kopakopa tanana daholo kokoa ho anareo any tokantrano any izay efa miandro hoe inona indray ny iseho androany tsy misy mihitsana aloha fa aza mitaitaina fa mbola tsy misy mihitsana ireo mpianatra ireo fa mbola manohy ny fianarana trany izy ireo manohy ny formation izy amin'ity androany ity. Andro amin'ny mantsy dia tena formation miaraka amin'ny pratika satria mianatra momba ny coupe izy ireo dia tsy maintsy manao pratika makasika an'izay coupe izay indray any amin'ity androany ity zany ka dia manasa antsika rehetra anaraka ny fandaharana misy ety amin'ny Supremacy and Perfect any amin'ity androany ity dia mankafy zary tompoko. Tamin'ity lahady ity dia afaka samy nandeha moa zany ny mpianatra ny tapamaraina afaka miverina ihany koa izy taty amin'ny toerana fanaovana formation aty amin'ny ASP ary tamin'ity alahady hariva ty moa dia misy ny cours en ligne zay nataon'izy ireo zany hoe en ligne indray zany no nandraisana ny fampianarana teoria tamin'ity androany ity arak'izao hitantsika izao dia mifantoka tanteraka ao anatin'izay cours zay ny mpianatra satria mienjehana moa ny fotoana ka izay fotoana rehetra ahafahan'ny mpampianatra mampianatra dia atao avokoa na dia efa adiny iray sisany satria ilaina dia ilaina ny mahafeno ny fampianarana rehetra ho an'ireto mpanao formation eto amin'ny Supremacy and Perfect ireto mba tsy atongan'izy ireo tsy hafe na hoe tsy havita ny fianarana fa mba manana zavatra izay hoentiny tokony hoentiny asa izy rehefa mivoaka atao amin'ny Supremacy and Perfect na dia eo ary ireo sasany izay hoe tsy maintsy hiatrika an'izay fodiana izay na hoe tsy maintsy mihitsana tsy havita ny formation hatramin'ny farany fa mba maro kosa ny zavatra fantany sy zavatra hainy mahakasika an'izany resaka hoe fanaovam-bolo izany na eo amin'ny coupe zany na amin'ny resaka inona na inona satria tena zava-dehibe no fahafantaran'izy ireo ny zavatra rehetra mba tsy hisy olana intsony mihitsy na dia kely aza dia tsy hisy olana intsony amin'izy ireo na fisalasalana amin'ny fanaovana ny volon'olona anankiray. Dia en ligne moa zany anaovana ny cours tamin'ity androany ity samy mihetsika ary samy miady mafy nakatra an'izay lesona izay satria ho avy ihany koa ny pratika ny ampitso izay pratika izay tsy maintsy atao dia hitantsika amin'izao fa tena mianatra dia mianatra ary mazoto mihitsy izy ireo tena hoe anohizana foana ny lesona izay omen'ny mpampianatra atao amin'ny Supremacy and Perfect. Ny fianarana teny frantsay atao amin'ny Supremacy and Perfect dia tena araha maso akaiky mihitsy ireto mpianatra ireto ny tanjona dia mba hahatonga azy ireo ho any amin'ny tena matianina na eo amin'ny resaka fanaovam-bolo izany na eo amin'ny resaka langue ihany koa mba afaka hifanerasera tsara afaka hifandray amin'ireo olona rehetra tsy hakanavaka zany na miteny vahiny izy na miteny malagasy izy dia handray tsara nireny olona rehetrarehetra ireny zany ary tsy hosahirana ihany koa eny amin'ny asa izay atao satria raha ny fahitana n'izy 420 mianadahy dia misy ohatra nefa ao anatin'izy ireo hoe efa mahay efa mijany hoe nandalo fahalalana bebe kokoa zany fa misy kosa ireo izay tena mbola hoe lavitra dia lavitra indrindrindra ny mahakasika an'izay hoe français izay langue français izay dia tsy maintsy jerevana tsirairay ny mpianatra mba hitovy daholo zany ny fahaizana dia arahana akaiky mihitsy misy ny pratika izay atao ary pratika mihitsy moa zany no anaraha maso an'ireto mpianatra ireto amin'ny resaka fitenenana amin'ny teny frantsay satria matetika ny olona dia mahazo teny frantsay tsy haiko ianao natokantrano any mahazo hoe azonay izany teny izany fa tsy hainay ny mamaly
noho izany zany tsy maintsy misy ny formation omena mba tsy hoe eny fotsiny ihany fa afaka amaly ihany koa zany raha misy olona vahiny tonga eo amin'ny salon de coiffure zay iasany izy ireo. Tsy zavatra tantany zany na zavatra kely no atolotry ny suprématie and perfecta fa zavatra tsara zay mahasony rehetra mihitsiny. Zany hoe ny anananyity salon de coiffure ity, ny ananany suprématie and perfect mihitsy no omenany ireo olona mpanao formation rehetra marihana nefa fa maimaim-poana daholo zany rehetra zany fa tsy hoe andoavana sarany akory ny fianarana français fa na français na ny formation mahakasika ny resaka fanaovam-bolo dia samy tsisy andoavam-bola daholo, samy mifantoka tanteraka ao anatin'izay fianarana ny teny frantsay izay reto mpianatra ireto ary misy ny pratika zay ampanaovy ny mpampianatra azy ny eny aloha eny mba ielany enatra ihany koa nany hoe traky ihany koa izy tsika izay ka tsy manana fahasahina amin'ny teny ary apresiana mihitsy teny mafy na andiso aza tsy manino zany satria izay no ahafahana manitsy hatramin'ny farany sy mijery akaiky zany an'ireo mpianatra ireo. Mbola ety amin'ny suprématie and perfecta ihany moa zany tsika satria ny tanjona dia ny amoaka nyreto mpianatra reto ho any amin'ny tena hoe monde ny professionnel amin'ny resaka fanaovam-bolo zany dia mitohy foana ny pratika zay atao, mandeha ny théorie fa misy ny pratika zay atao isan'andro ety amin'ny ASP ary miainga avy any amin'ny fomba fandraisan'olona foana moa zany pratika zay ataon'izy ireo zany ary efa navitan'ny lesona makasika ny kopy ihany koa izy amin'ny apahany zany tsy hoe mbola kopy rehetra zany dia nataony reto mpianatra reto fa efa niditra tao anatin'izay fomba fanaovana kopy izay nanao théorie izy ireo. Androany indray dia mandeha ny pratika amin'ny zavatra rehetra izay efa nampianarina sy ny mbola ianarana. Hitantsika eto mantsy zao dia mampiditra olona mandray olona tsirairay indray reto mpianatra reto mandray ny clienteny zany izay tonga hanao ny volony zany dia pratikena daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ny anarana tao anatin'ny fianarana izay efa natao tany amin'ny théorie sy ny efa natory ny mpampianatra teo amin'ny pratika ihany koa zany. Dia anjaran'reto mpianatra tsirairay avy reto no miezaka satria efa eno ny kritika izay nomen'ny mpampianatra tamin'ny omaly samy efa nafantatra ny olana misy eo amin'ny avy izy ireo hoe ity no zavatra tsy mety nataony anankiray dia mila hita zany zay fiovana zay any anatin'ny fianarana atao sy ny examen ataona ny fomba fifandraisana zareo samy zareo na ny fomba fandraisana ny cliente na ny toetoetrany amin'ny maha hoe olona coiffeur an'izy ireo zay tsy maintsy hitany aminy koa ny toetoetra momba azy ireo zany. Dia samy efa mahafantatra zany ny point fortny sy ny point faible nisy teo aminy tsirairay avy ary ny tenin'ny mpampianatra fa raha mbola tafajanona dia samy manitsy sy manovan'izay zany ho an'reto mpianatra ireto ka samy nita hoe manao ny esaka moa zany tsirairay avy. Raha nitatsika eto dia zareo samy ny mpianatra indray eto amin'ity fampandrosoana zany hoe manao ny accueil zareo eto dia samy ny mpianatra indray izay nanao ny formation tato amin'ny suprématie and perfecta no manao ny kritika indray zany mifampitsara zany hoe tsy mety zao zavatra ataonao zao raha araka ny nampianarina tato amin'ny ASP ataontsika tsy nety zao nataony Kandi tsy nety nataony Fanilo dia ianao no mikritika an'iny eo dia miditra anatin'ny sainao tsara ihany koa hoe tsy hamerina n'intsony koa za satria raha za koa nitratra eo dia zava miteny ihany ve dia nefa za indray no tratra ny zavatra tsy mety iny vetivety zany dia miditra ao anatin'ny saina ilay zavatra nampianarina. Dia tsy manaiky mihitsy moa zany satria rehefa mandiso ianao dia miverina mamerina fa tsy hoe mitoa dia mitohy fa miverina rehefa mety tsara amin'izay ny fomba fandraisanao olona, mety tsara amin'izay ny accueil-nao eo zany dia izay ianao vao manohy ny dingana manaraka satria mahavoafitaka ihany tokoa anie raha hoe alefasofaso amin'ny fotsiny ozy ny mpampianatra dia izay rehefa hita hoe misy volo voasitony ireto izay nefa any amin'ny fomba fandraisan'olona ny aingan'ny asa izay ataon'ireto coiffeur ireto ka raha
sanatria zany ny volo fotsiny ny eny misitona azy ary hita hoe tsara be ny résultat rehefa avy eo nefany iny olona iny zavatra tsy afa-po satria olona monjomonjo olona mivindavinda ve no mandray anazy eo iverina izy amin'ny manaraka dia haintsika zay mahatonga le hoe kritika tsy maintsy misy ary atao mafy dia mafy mihitsy kritika zay omenan'ireto mpianatra reto ary mahintsy hoe ity ny point faible anao dia tsy maintsy tenenina zay satria ahatonga azy ho any amin'ny tena professionnel dia mahafinaritra be ary tena mahafinaritra be le fampianarana atao amin'ny suprématie and perfect ho anareo ny tokantrano any zany aloha dia mijery zany zao ny ataonareo dia efa mailomailo daholo amin'le fanoratana anarana mahakasika ny anglerie sy ny make-up satria iny le kilalao manaraka step by step saison 2 dia ho anareo any tokantrano any ho an'izay mankafy ary tena tsy mananasa nefa sady mankafy an'izany resaka hoe anglerie sy make-up zany dia mbola misy ny step by step saison 2 zay anaovana an'ireo lalao ireo zay karakarain'ny suprématie and perfect miaraka amin'ny RTVSFF satria ny RTVSFF dia izy no mandefa n'izao fandaharana izao dia isaorana PDB hatramo moa zany ny RTVSFF nanaiky miara-miasa amin'ny suprématie and perfect. Indray ny diagnostika zany zao hitantsika eto Larisa zay tena somokotra mihitsy ny vehivavy manao ny diagnostika n'ity clienteny ity zany satria tsy maintsy miainga amin'ny diagnostika zay vao afaka mandeha amin'ny etape manaraka fa satria raha anao volo le olona anankiray tsy fantatra anao ny mombamomba ny volony dia tsy mety zay satria lasa animba volon'olona zay ma formation professionnelle anty formation zay atao ety tazantsika eto i Kandi koa dia efa ao anatin'izay fanaovana ny diagnostika izay ary tena miezaka mihitsy zany manao any hoe inona zavatra nampianarina ary tena mandalina tena mandalina tsara fa tsy hoe manoratsoratra fotsiny hoe soratana dia vita zay ny diagnostika tahaka an'izay koa rosy zay tazantsika eto ao anatin'izay fanaovana ny diagnostika izay tsy afaka mandingana etapy hafa mihitsy zany raha tsy hoe vita tanteraka ny diagnostika zay vao afaka mipasy ho any amin'ny zavatra hafa ireto mpianatra ireto araka ny nampianarina azy. Hitantsika tsirairay ato moa zany zao i Nadia io zay manatanteraka an'izay fanaovana ny diagnostika an'izay ihany koa tazantsika eto Michel tena mandray anjara ao anatin'ny fanaovana ny diagnostika tsy maintsy atao io na maika be tahaka ny ahoana ary ny olona dia tsy maintsy mandeha ny diagnostika fa tsy hoe za maika be fa tsy tomo mivoloko dia ataovy an'izao dia ataovy an'izao tsy mety zay amin'izay hoe resaka tontolo ny fanaovana volo amin'ny monde professionnel izay. Juliana ihany koa no hitantsika eto zay anisan'ny mpanao formation atao amin'ny suprématie and perfect ary makafy dia makafy an'izany resaka fanaovam-bolo zany ihany koa izy Juliana zay no mahatonga anazy nandray anjara tamin'ity lalao step by step ity ary anisany mitady asa ihany koa ary mandresy koa tsy azo ambanina fa miezaka mafy na dia lehilahy aza tazantsika amin'izao fa tsy manaiky na dia vehivavy avokoa aza ny manodidina hoe hifaninana aminy ao anatin'ity lalao step by step ity dia maro be moa zareo zay hitantsika ny Jessica zao tazantsika eto zay mihetsiketsika ihany koa manao an'izay diagnostika zay ry Nambinina tena miezaka be anisan'ny mpianatra tena manao ezaka mafy izy satria tena tsy mbola nafantatry ninona momba an'izany hoe resaka fanaovam-bolo zany fa dia tena mandalina ihany koa Nambinina ary mankafy izy ary ny résultat ny zavatra vitany koa tsara fa araka ny kritika zay efa nomeny ny mpampianatra tamin'ny omaly reny dia samy manintsy an'izay daholo ny tsirairay avy satria efa samy naheno dia samy mandray antsoratra mahakasika ny hoe inona ny point fort sy ny point faible eto Natalia dia manao an'izay tingana izay ihany koa zay ahafahana makany amin'ny fanatanterahana amin'ny volon'ity clienten'ity zany dia tsy maintsy mandalina tsara ny mombamomba ny volony olo izy sy ny zavatra misy ao anatiny volo sy ny hodi-dohany zany fantarina tsara aloha zany rehetrarehetra zany
inoro ihany koa dia anisan'ny vehivavy vonona tsara ao anatin'izay hoe resaka fanaovana asa fanaovam-bolo izay dia tsy maintsy mandalo eo zany e, tazantsika eto ry santatra ry larisa nefa hitantsika eto daholo dia hitantsika ry fanilo fanilo tena izy ihany koa efa fantantsara moa zany ny kritika izay azony dia efa tsy nanaiky ihany koa ny mpianatra teo rehefa mbola namerina n'iny zavatra nataony tao anatin'ny iny dia tsy nanaiky ny mpianatra fa tsy maintsy mamerina raha vao ratsiratsy ny accueil-anao zany dia mamerina fa tsy mety satria zavatra professionnel ny ampianarina mba misy hoentiny tsirairay avy any amin'ny lalakalehany any zany tena nampianatra zavatra tsara ny taty amin'ny suprématie and perfect fa tsy hoe rehefa tsy andray izy dia tsara dia rehefa any izy dia tsara fa tena manara-maso tsara mihitsiny, tena manara-maso tsara ary mananatra sy miteny ary mibedy zay mampampianatra amin'ny mpampianatra ary ny mpampianatra tsara indrindra dia ny mibedy mpianatra fa tsy hoe samy manao izay tiany atao any fa tena mandeha any ampianarana zao tsika dia mahita hoe misy manao punition reny ary rehefa tsy mety ny ataonao mpianatra dia tsy maintsy mandeha ihany koa ny punition satria zavatra professionnel ny atao fa tsy zavatra hoe ataontsika le hoe ny amin'ny sistisiny reny dia mety daholo izay fomba fandraisan'olona eo fa ny aty amin'ny resaka monde professionnel tsy maintsy strict amin'ny mpampianatra satria zavatra tsara ny takiana, zavatra tsara no hojerevana zany dia tazantsika eo ry Henri ihany koa tena miezaka izy ao anatin'ny fanaovana volo zao araky ny hitantsika zao na ketriketrika amin'ny lehilahy manaraka ny fampianarana izay nomena Jessica koa efa saminy eo daholo zany izy rehetrarehetra tononiko tsirairay mihitsy le anarana mba fantatrareo ihany koa hoe ny hitony zany le olona nandray anahy-tany tamin'izaho tany dia ao ry sandratra ihany koa dia tena manao an'ity izy le tomany be tamin'ny famoahana résultat ny examen iny dia saika ny tomany moa ny akamaroany fa isandratra nisan'ny tazana be teo koa ny ranomasiny tony amody kelikely ny lehilahy fa miezaka koa izy ao anatin'ity fanaovana taovolo ity tsy manaiky horesin'ny vehivavy Aurélie ihany koa dia manana an'izay hoe tena fitiavana manao an'ity volo ity izay mankafy satria mahavehivavy azy ihany koa dia anisany mankafy izy fa efa voarainy ihany koa ny kritika ny point faible izay hita tao aminy sy ny point fort izay hoentiny hanohizana tsara ny diany ary antsiny ny point faible saika efa nandalo teo daholo izy rehetrarehetra ireo ary hoarahantsika eto hatrany amin'ny hoe manahoana amin'izay ny fomba dingana manaraka rehefa vita ny diagnostika dia rahantsika mahita eto zany. Dia mitohy ao anatin'ny fikarakarana n'ireto volo ny clienteny tsirairay avy reto ireto mpianatra manao formation eto amin'ny ASP ao no efa mandala ny fanasana loha zany satria tsy maintsy mandalo diovina tsara ny fahadiovana dia zava-dehibe mihitsy amin'ny resaka fanaovam-bolo fa tsy hoe volo maloto be avy any iny tsy haiko hoe miakina amin'ny olona tsirairay avy mety hoe tsemboka avy any izy misy kosa mety hoe avy nitondra zavatra avy any izy satria tsy ny olona rehetra dia manao volo daholo dia misy mety efa elaela izy no sasaloha araka ny mahazatra anazy dia tsy misasaloha matetika izy fa mety hoe indray mandeha misy par semaine na 2 fois misy kosa mety arakaraka ny mahazatra n'ilay olona zany dia tsy maintsy sasana ihany koa ny loha zany fa ny volo fa tsy hoe avela amin'izao fotsiny zany hoe ao anatin'iny maloto iny no tonga dia hosotominao avy hatrany satria maika ilay olona fa ratsy dia ratsy izay ary tsy araka ny fampianarana misy atao amin'ny suprématie imperfect zay hoe mba sy tombo ny voloko dia ataovatra dia volo maloto no hanaovana azy tsy maintsy diovina tsara zany zay volo izay dia misy moa etony efa miditra ao anatin'ny fanaovana ny fanaovana ny volo zany izay tena hoe misintona tanteraka ny volon'ny olona amin'izay manao brosina ozintsika dia samy manao an'izay reto mpianatra ireto efa samy manandinga manaraka satria ny fotoana ny idirana teo moa zany tsy mitovy satria tsy maintsy mandeha tsirairay izy ireo dia misy ny lasa loha misy ny lasa fara misy ny lasa loha ary misy ny lasa fara satria pratika izy ity dia tsy maintsy jerevana tsirairay ny mpianatra hoe izy tsy mety ny nataony eto amin'ity dingana voalohany ity
dia samy mba hita daholo fa tsy hoe ao samy maka olona nareo dia samy miditra dia samy maka ny toerana dia tsy araka ntsony zany ny zavatra misy. Ary izay mahatonga ny mpampianatra mametraka ny fepetra hoe rehefa vinda ny dingana anankiray ohatra hoe navita fandraisana navita ny accueil izy dia miteny hoe vita ny accueil-any a dia anohy ny dingana manaraka anohy ny diagnostika dia miteny izy a ahafahana manara-maso akaiky mihitsiny fa tsy hoe tazana lavitra fotsiny hoe io fanilo fa manao diagnostika dia tazanina ety alavitra ety fa tena arahana akaiky mihitsy. Ary rehefa vita izay diagnostika izay dia mbola miteny ihany koa hoe vita ny diagnostika dia verifiena indray ny diagnostika izay ataony hoe tena araka ny zavatra nampianarina dia hainy tsara ve nampiatra an'ilay lesona sa manahoana, inona ny zavatra tokony ho hanampiana anazy ao anatin'ny zavatra tsy azony dia mandeha tsikelikely ohatran'izay izay ahitantsika hoe hitantsika eny izao ny mpampianatra atao amin'ny SP mivezivezy eny amin'ny izy tsirairay avy eny na eny amin'ny fanasana loha zany mivezivezy ihany koa makeny amin'ireo izay efa manao ny brosina eny amin'ny manao diagnostika dia tazantsika eny ny mpampianatra ary manoro mampianatra. Ary misy fotoana moa rehefa misy fahadisoana izay ataon'ny anankiray na hampianatra zavatra olona ray io izy dia miantso hoe avy aty aloha nareo dia manantona indray ny mpianatra dia miaraka mahazo an'izay fanazavana nomena teo iny fa ma step by step azy dia mandeha tsikelikely ilay fampianarana. Ka raha ohatra hoe misy olona anankiray fa kingakinga izy amin'ny fandraisana ary amin'ny fanaovana an'ilay fandraisana an'ilay fampianarana sy ny lesona dia mety hoe mitombo kely mialoha ilay zavatra ataony ampianarina anazy fa rehefa avy eo nefa iny mbola ho raisiny ilay ankizy hafa ihany koa fa mandra-pahavoafehan'ilay ankizy anankiray ny zavatra nampianarina azy aloha dia mbola tsy ampitomboina ilay zavatra omena azy fa kosany mitovy daholo ny zavatra azo sy fantatra rehefa avy eo ary mitovy daholo ny fampianarana nomena fa ny fampidirana azy ho any amin'ny sainy tsirairay avy azy misy hoe mety hoe décalage kely fotsiny aloha ao anatin'ilay pratika satria tsy tonga dia atao miasakasaka be ity makatsy dia ity makatsy dia ato manao an'izao dia ato manao an'izao manjary mikorotana izy fa ma step by step azy dia tsy maintsy alefa tsikelikely izay fampianarana izay mba tena hoe iraikitra fa tsy ho maikamaika fotsiny hoe efa haiko n'izao dia so dia vita ilay volon'olona dia rehefa avy eo amin'izay satria tsy nahain'ilay base dia ratsy be ny voaka rehefa avy eo. Vita izy eto amin'ny salon de coiffure fa vao mivoaka eo ilay olona dia any an-danitra daholo ny volony rehetrarehetra. Izay zany aloha mahakasika an'iny fa dia araha hitantsika izao dia tena aperinasa daholo izy 420 mianadahy. Mandeha moa zany izay mahavita amin'ireto mpianatra reto mahavita ny pratikany dia mandray olona indray izy navita aloha izy dia mandray izay mbola olona tavela ao satria ny olona koa tsy lalina an'ina rehefa ho avy izay ny olona hanao an'ity volo ity satria ny vehivavy maheno hoe amboarina volo zany ve moa hipetrapetraka dia izay mahavita zany dia maka olona hafa indray anisan'izany rosy izao dia efa mandray olona reto izao dia hitantsika fa i rosy dia mpampianatra mihitsy indray eto no ataony volo zany ny mpampianatra indray ny anaovan'ny rosy pratika ny amin'ity androany ity ary mahafinaritra mahita azy manao an'ity volo tsy maintsy mandalo ny fepetra rehetrarehetra moa rosy zany amin'ny fanaovana ny volo ka eo anatrehan'ny mpampianatra mihitsy dia sady mandeha eo ny correction zany marihana fa reto mpianatra reto dia mbola andalo tsirairay ihany koa hikarakara ny volon'ny mpampianatra atao amin'ny supremacy and perfect dia rosy aloha zany no voalohany nandray anjara tamin'izany dia miatra any amin'ny fanasana loha dia manasa loha ka hita eo zany ny ataon'ireto mpianatra reto manahoana ny fomba fanasanao loha manahoana ny fomba fandraisanao an'ny cliente ary manahoana kosa ny fomba fisintomanao an'ilay volo maikamaika ave ary ahoana rehefa manao an'ilay feralisy mety tonga dia andory lohan'olona ve sa manahoana. Ny mpampianatra zany zao eto no anaovany pratika avy hatrany dia ho hitantsika eto ilay résultat ny asa vitan'ny rosy zany ao anatin'izao pratika farany amarana ny pratika androany hariva zao dia ny mpampianatra atao amin'ny supremacy and perfect no anaovany an'izay.
Efa tapitra moa zany ny pratika atao amin'ny SP amin'izao fotoana izao dia efa mipetrapetraka mandamindamina mivanitinitika moa zany reto mpianatra ireto mandeha indray ny sangisangy moa zany satria tsy hoe asa foana kosa ny atao eto dia hoe miasa dia isitom-bolon'olona foana fa mba misy ny fotoana mba ahafana mivanivany dia misy ny fotoana mba ahafana mifampiresadresaka dia misy moa ny tena tapatsinay tanteraka mihitsy arak'izao hitantsika zao fa tena mampime dia mampime tapatsinay mihitsy satria misy zatra mampime moa zany dia tsy maintsy mime tsy hoe tsy mahazo mime mantsy aty amin'ny suprématie fa dia hoe mianatra dia mifantika eo foana dia eo mahazo mime rehefa vita ny asa ary hainao tsara kosa nampiatra ny zavatra rehetra dia efa libra indray ianao rehefa vita ny asanao dia mivanitinitika miresadresaka arak'izao hitantsika zao ary afaka milalao ihany koa fa tia misy kilalao kely aloha atolotry ny suprématie and perfect ho anareo any tokantrano any satria atao surprise ho an'reto eto indray misy fifaninanana kely izay foronony suprématie and perfect ny mpampianatra mihitsy no miteny azy ty hoe aleo anao ny zavatra mampiavaka manaova zavatra mampiavaka anareo tsirairay avy ahafantarana anao hoe SP anao nefa ny zavatra misy eo ampelantananao sy amin'ny tenanao no anaovana an'izay zavatra mampiavaka izay zany ahafantarana hoe SP zany ianao na miaraka amin'ny suprématie and perfect dia samy ketriketrika mahakasika an'izay ary nomena 10 minitra moa zany ny reto mpianatra rehetrarehetra anomana izay hoe inona ny zavatra mampiavaka anazy inona ny zavatra mampiavaka anazy ary avahany amin'ny besony maro nefa ahafantarana fa tena SP izy zany hoe aneo marika maha SP anazy zany reto mpianatra ireto dia omena 10 minitra izy amin'izay hoe fikenokenonana izay dia misy ny kopy misy kopy omena an'reto mpianatra reto hoavana be koa izay kopy izay satria ho an'izay tsara indrindra eo zany no mahazo ny loka fa ho an'izay ratsy indrindra zany dia tsy mahazo ny loka izy mazava be zany zay ka samy ketriketrika zany izy rehetrarehetra zay mahatonga andreo misavy ritaka be tahaka an'io samaritaka etsy misamaritaka eroa mikropatropaka mihitsy satria sao dia tapitra ny 10 minitra nefa ianao tsy mahavita ninona momba ny tenanao mba ahafantarana anao hoe SP zany ianao miaraka amin'ny suprématie and perfect miazakazaka ny ary makary mikorana sy mitabataba mihitsy satria zay le ambiance zay mahafinaritra koa ny izy fa tsy hoe tsika dia eo amin'ny sintona volo foana dia iny ndray santatra fa nanao volo dia iny ndray iny ndray ny anankiray fa ny sintona dia nanasa loha dia zay foana no isan'andro fa eto dia misy ambiance be miaraka amin'ny suprématie and perfect samy ary manao mifetsiketsehana rehetrarehetra nareo aingakaingana fa sao dia tapitra amin'ny 10 minitra manavana ty fotsifotsy be ty toy ny tibarina vero ty ny pivosy misy manao lokomena zany eny amin'ny tareha anoratana ny tareha anisy soratra hoe SP misy indray manamboatramboatra ny volony samy metsiketsika ny fotalotana manao zay tiany eo ary misy ny tanan'ireny sèche-cheveux reny mitana ny peinlato eny amin'ny tanany eny samy manao zay tiany atao ary misy zany zavaka mihitsy zany reto fitaovana atao amin'ny SP reto anafantarana sy amatarana fa SP zany
Sady mitodika aty ny njara araka efa samy vonina ihany koa ny rehetra miditra avy any ihany koa ny mpampianatra izay tsara ny kilalao ataon'reto ataon'reto mpifaninana ataon'ny SP reto a ireo mpanao formation zany. Izany miavaka indrindra amin'ny mampiseho ma SP azy a mampiavaka anazy mba azahoany an'izay loka mahafinaritra be zay. Miteny kosa ny mpampianatra eto fa samy manao défilé tsirairay zany aloha miodidina anty salle de formation ato amin'ny suprématie and perfect ity a ijerevana amin'zareo hoe iza ny tena mandeha ao anatin'izay a resaka hoe fanina resaka hoe fanehonany ma SP maika SP zay.
tonga amin'ny fotoana izay hitsarana nomezana loka kosa aza ny mpampianatra eto amin'ny SP amin'izao fotoana izao. Izy amin'izy ireo arany tsara indrindra ary eto aloha dia misy toromarika omena. Eto dia misy toromarika omena fa samy maka toerana daholo ary maka latabatra eny ambony latabatra zany mipetraka ohatran'ilay hianatra ireny dia miondrika mioaka ao tsy mahazo mijerijery satria ho apetraka any amin'ireo zay tsara indrindra tamin'ny marika nahazo nanao an'ilay hoe fihetsiketsiana teo nanao an'ilay marika SP zany ho azy zay tsara indrindra sy miavaka indrindra no ahazo an'ity loka mahafinaritra be ity dia izay no mahatonga an'izy ireo samy miondrika daholo ka tsisy mahafantatra hoe izy zay olona izay fa ho apetraka eny amin'ny fotsiny zany io fanomezana omenana azy io ny amin'izay zavatra tsara nataony androan'izay ka dia eny ara dia ho hitantsika hoe iza zany ilay nahazo ny loka fa dia saminy miaraka mijerytsika ny tokantrano dia mazo Dasy moa tadiko tsara ilay groupe miaraka. Azo tsara ny lohandrimo anasany eo. Misy rehetra dia misy ria. Nareo efa groupe rehefa rehetra Dasy taloha raha aloha jerena kely vetivety ny caméra jerena ihany. Tena kely tsiro zay tsikidy. Tsy mety mitsikika koa nisy amin'ny tsikilo na dia kilikely no maso sa dia mahita aminao sy mahita ambany. Zay tsikidy dia asina metala.
mahafinaritra be le ambiance ety amin'ny suprématie and perfect tsy ao anatiny hoe fianarana fotsiny ihany fa mbola misy ny kilalao amin'ny mahakilalao anazy a misy ny kilalao izay tsy maintsy miseho a eny atenatena ny fandaharana eny zany a mahafinaritra be zany ka dia asay indray aloha natolotra taminareo androany fa dia manao veloma ho anareo any atokantrano any a bye bye daholy